Izay amin'ireo vaovao tapatapany fa miteraka disadisaka kehitriny ny asan'ny CLD any Mahajanga indrindra fa mahakasika ny fampiasana ny tahirim-bola natokana indrindra ho mpandrosoana ny distrika tsirairay avy. Nitondra fanazavana mikasika izay indrindra ny député Ninazy Vofity tao Mahajanga voalohany. Mangataka ny fampitsarana ny famatsiana vola ny CLD na ny komity fampandrosoana ifotony ny député Ninazy ny mbavambahoaka ny Madagasikara izay Vofity tao Mahajanga voalohany raha nambarany dia misy ny tsy mazava amin'ny fampiasana izany vola izany. Amina manokana dia zay zany mangataka mihitsy aloha ny fanajanonana an'io CLD io satria aleo ara zahay tsy nangataka zahay zao zany tsy mahafantatra mihitsy hoe manahoana sy manahoana ny fomba an'io vola io ary menatra mivoaka zay satria zay geste hoe nangataka izahay hoe angataka fanampiana oentina fanampiana sy fampandrosoana dia zao zao raha mba hoe rapitso zao mba manana chance mahazo cadeau d'anniversaire amin'ny ramoseko mahazo tômôbila ohatra dia mivoaka zao mety mieritreritra hoe vola CLD io nefa lazara tsy mahafantatra an'izay CLD zay akory. Misy ny laharam-pamena tokony hojerena akaiky araka nambaran'ny député Atrandy tokony nisy ho izy ny fifampidiniana amin'ireo lehibe ny fokontany amaritan'ireo asa lehibe tokony ho tontosainy. Raha ny faniriko tamin'izy io dia misy mihitsy hoe inona ny zavatra priorité hojerena ao Mahajanga ary hiaraka ivory amin'ireo président fokontany misy 4 ao misy be ny tanàna dia mba jerena iarahana hoe inona ny zavatra atao, inona ny laharam-pamena atao mivoaka. Raha Mahajanga ny betsaka ny zavatra atao eto, betsaka ny zavatra tokony hojerena zao ho avy ny asara resaka eny amin'ireny canal sy ny karazana inona mahatonga an'ireny tondradrano ireny eny amin'ny faritra iva inona ny vahaolana tokony jerena ary zay le mahatonga na hoe nina zany tsy zarera ny jerena zay fa iarahana na misolotena isaky ny fokontany iarahana amin'ny vahoaka mihitsy hoe inona ny priorité atao dia zay vo atao le izy. Tsaromarena trano fa natokana ho fampandrosoana raha tokarena an'ireo tanàna amin'ny distrika tsirairay avy ny CLD ary mitetsina 400 tapitrisa ariary isaky ny distrika ny vola natokana ho amin'izany.